Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Arahaba ary laina soavina ny tompo mombanao, izany teny anjely tamin'ny Maria izany no entin'ny arabanantsika natratra ny Noely 24 ary ity androny ity ihany koa ry havana. Ho Noely anaketsika an'i Jesosy misy tokoa ane ity Noely izay diavintsika ity, mba hiazonantsika hatrany ny famonjeny, hivavaka isika. Ry Andriamanitra ranay masina ny an-danitra, midery ny anaranao izay, mankalaza anao, manome voninahitra anao. Fa mendrika ny tokony ataonay izany Andriamanitra ny lantranao. Andriamanitra mpamonjy, be fitiavana ary fatratra amin'ny fitiavanao anay Andriamanitra. Misaotra anao izay vao omenao hatrany ny tombon'androm-pahavelomana, ka velatra mpamonjena na tratra ity anio ity. Misaotra noho ny fahasalamana nomenao anay, enky ny fahasoavanao tokoa izay. Mamindrafo aminay Tompo, fa eo anatrehan'ny fitiavanao dia tsy mendrika izay satria nanota taminao. Manao izay mampalailanao isan'andro izay, ko mifona re Tompo malalo, mamindrafo aminay mamelany elokay. Indro apetraka aminao izao fotoana izay enonay ny teninao ity indray, anolorana mofinaina, mba ho vatsy entinay hamakivaky ny tontolo andronay. Ny fanahy masina ane no anazava izay tia ny teninao ambara, dia ampitoero aminay hatrany ny teninao, ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio indray ry havana, dia ny Romana 1:12 ka hatramin'ny 15. Romana 1:12 ka hatramin'ny 15. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ahoana ary, izay notadiavin'ny Isiraely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo izany. Fa nohamafina kosa ny fon'ny sisa, araka ny voasoratra hoe, Andriamanitra efa nanome azy fanahy sondrian-tory, sy maso tsy hahita, ary sofina tsy hahare mandraka andro-any. Ary hoy Davida, Aoka ny latabany ho fandrika sy ho tonta, ary ho fatavy-tohinana sy ho famalina azy. Aoka ny maso no jamba tsy hahita, ary aoka hamokoka mandraka riva izy. Dia hoy izao, sao dia tavy-tohinana ho lavo ane ny Israely, sanatria izany, fa ny fatavy-tohinany no nahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampiala azy. Ary raha ny fatavy-tohinany no tonga haren'izao tontolo izao, ary ny ihany no tonga haren'ny jentilisa, maika efa ny afenony, fa ianareo jentilisa no itenenako, koa satria Apostolin'ny jentilisa aho dia mankalaza ny fanompoko, raha mba misy azoko hampiala ireo mifanapa-tsinay amiko mba hamonjeko ny sasany aminy. Fa raha ny faniriana azy ny fampihavanana, izao tontolo izao, tsy ho fitsanganana amin'ny maty fa ny fandraisana azy. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ampitomboina aminareo hatranany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny Romana 1:17 ka hatramin'ny 15, izay efa novakina teo iny no andraisantsika hafatra indray ary amin'ity anio ity. Ny epistily ho an'ny Romana moa ry havana, arak'izany dia taratasy nosoratan'i Paoly mba ho an'ny kristianina tao Roma. Taona vitsivitsy taorian'ny nitsangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia toa nisy jiosy kristianina nanomboka amin'ny ampelon'ny vaovao mafaly tao Roma, ary anisan'izany Akwila sy Prisila vadiny. Nanomana ny kristianina tao Roma Paoly raha nikasa ho any, saingy tsy fantatra loatra eto natateraka izany fikasan'izany na tsy, izany hoe nalefa n'ity epistily ity mba ho an'ireo ampahana kristianina nivory tao amin'ny Akwila sy Prisila. Olana lehibe no nateraka ny fifandraisan'ny jiosy sy ny jentilisa tonga kristianina noho ny fenitra raha ny jentilisa eo anatrehan'ny lalàna jiosy ry havana. Isan'izany ny famirana, ka ity dia mamela belatra ny hafatra tian'ny Paoly ampitaina. Zavatra roa samy manana ny toetrany no ambaran'i Paoly mahakasika ny jiosy na Israely. Dia firenena nofidian'Andriamanitra nirehare tamin'ny lalàna nomen'Andriamanitra azy. Andaniny kosa ny jentilisa tonga kristianina,
ny hevitra fanarian'Andriamanitra ny Israely saingy tokana nombaran'ny Paoly araka ny loha hevitra amin'ity volan'ity hoe manaiky an Jesosy mesininy dia ny finoanan Jesosy no lalana tokana aza-pamonjena. Nde hodiny atsika ary fa ny tsy fanekenan Jesosy Mesia ry havana dia mahatonga fahaverezana. Ary ny faharoa dia ny hoe ny fanekenan Jesosy Mesia dia mahatonga famonjena. Hojerentsika voalohany ary fa ny tsy fanekenan Jesosy Mesia dia mahatonga fahaverezana. Ry havana, ny Israely na taranaka Jakoba dia firenena 12 novidian'Andriamanitra manokana izany. Nanehoan'Andriamanitra ny maha izy azy hatrany Egypta, hatrany Kanana, tena nataony niavaka fa nomeny lalàna mba ho tandremana. Fampanantenan'Andriamanitra ho an'i Jakoba ny tany sy ny taranaka. Isan'izany ny fananana taranaka anjaka eo amin'ny fanjakana izay tsy hanapataperana, ary toy izany koa ny tany Kanana na ampanantenainy izany. Andriamanitra ny ry havana dia nitana izany teny fikesan'izany saingy izao nivadika tamin'Andriamanitra ny Israely ka navelany ho lasa kobabon'ireo firenena matanjaka izy ireo. Tany vao nahatsiaro nangetahita fatratra ny fahafana, nahatsiaro ho very sy ny jaly, nitady mpitondra hanafaka sy fiverenana amin'ny taniny. Saingy izao tsy nahazo izay nokatsahany izy ireo izany dia noho ny tsy finoanan'Andriamanitra ka nandolina tamin'ny bala, nitady izany tamin'ny fanatanterahana lalàna. Fa izao tsy nahita ny tena loza ihany koa ry havana dia izao. Taty aoriana dia nomen'Andriamanitra Jesosy Kristy tanteraka ny teny nampanantenainy izay nampanantenana Jakoba. Fa izao mbola izao ihany koa ny zavatra nitranga. Tsy nety nino an Jesosy ihany koa ny Jiosy. Nahita an Jesosy izy ireo fa tsy nino azy. Nandray ny teny Kristy kanefa tsy nanaiky izany. Araka ny Matteo 7:14 ka hatramin'ny 5:10 hoe andre mandrakariva ianareo fa tsy hahafantatra, ary ijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy hahita, fa efa dala ny fon'izao olona izao, ary efa lalo-dalovana ny sofiny, ary efa nakipiny ny masony. Tsy nahita ny lalam-pamonjena ry havana fa nitoky tamin'ny ezaky ny tenany, tamin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna. Noho izany dia nifara tamin'ny famonoanan Jesosy izany ny tsy finoana azy izany araka ny 9:7 nohamafin'Andriamanitra amin'ny fon'ireo jiosy. Hita koa izany eo amin'ny Romana 7:9 afaka vakiitsika izany. Ka ny ankamaroany jiosy dia tafiditra ao anatin'izany fa jiosy kely monja ny nomena araka ny 9:5 amin'ity 1:12 ity. Ry havana, lalana tokana aza ho mpamonjena ny finoanan Jesosy Mesia, ka izay tsy mino dia ho very tokoa. Eto dia mindrana ny bokin'ny Isaia mpaminany 7:20 ny 10:10 i Paoly mba hanehoana ny fomba hanamafisан'Andriamanitra amin'ny fony jiosy tsy mino. Nomen'Andriamanitra fanahy sondrian-tory ary mbola mipetra mandraka androany izany. Nampiasa ny teny Davida ihany koa izy ny amin'ireo tsy mino an Jesosy fa ny latabatry ny jiosy dia ho fandrika sy ho tonta. Izany hoe ny fanasana ara-panahy izay omen'Andriamanitra, ny fanasana ho an'ny fitahiana ara-panahy toy ny lalàna, ny mpaminany, ny teny fikasana ary ny fananganana azy ireo zanak'Andriamanitra amin'ny Romana 7:9. Izany rehetra izany dia mivadika ho ozona satria tsy mino an Jesosy. Aoka moka mandrakariva izy na hoe aoka anjoko mandrakariva izy. Fahaverezana ane izany ry havana. Sitraky ny fonao ve ry havana no very mandrakizay? Tady tio fa na dia novidian'Andriamanitra aza isika. Satria isika izao no Israely vaovao dia ny fiangonana izany. Novidian Jesosy Kristy tamin'ny rano isika. Ambaran'i Paoly fa tena ny Kristy fofombadiny zanak'ondry. Zava-poana ihany raha tsy mino an Jesosy isika. Ho very izany fahasoavana lehibe omenantsika izany. Satria izy dia fahasoavana nampy fahasoavana manaisotra amin'ny fahotana, manome ny fiainana mandrakizay, mitondra fiadanana ho an'izay mino azy. Ry havana, izay voafidin'Andriamanitra ihany no azo ny teny fikasana dia izay mino an Jesosy izany. Mety ho ianao izany raha mino azy ianao. Anio mandraisa fanapahan-kevitra. Tsy te ho verany amin'ny elo mandrakizay ve ianao? Manatonan'Andriamanitra ry havana ankehitriny. Ekeo Jesosy Mesia ry voafidin'Andriamanitra mba hanananao fiainana be dia be. Ka amin'ny androm-piainanao rehetra
dia tsy hanary anao Andriamanitra, arovany hatrany ianao no mivoaka namiditra. Fa ny faharoa ry havana dia ny hoe ny fanekenan'i Jesosy Mesia dia mahatonga famonjena na azahoana famonjena. Ry havana, araka ny Paoly ny fahadisoan'ny Jiosy no nahatonga famonjena ho an'ny hafa firenena. Arak'izay efa voalaza tany am-piandohana dia voalaza fa olom-boafidy ny Jiosy. Ireo ny sitraka Andriamanitra hovonjena, ary na Jesosy aza dia niteny tamin'ilay vehivavy Kananita hoe tsy ndrahana afa-tsy amin'ny ondry very eo. Sanginona no nahasolafaka ny Jiosy ry havana. Ilay Mesia nandrasa anatin'ela dia tsy fantany ane. Noveriny fa zanaka tambanivohitra fotsiny ihany, dia laviny, novonoiny, ary dia maty. Novidian'Andriamanitra nefa izy ireo hatrany am-piandohana, ary dia novonjeny hatrany amin'ny maha olom-boafidy azy. Ry havana, mbola fifidian'Andriamanitra ihany koa no nahatonga ny jentilisa ho mpandova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fahadisoan'ny Jiosy no nahatonga fivitrana ny fihavanana n'Andriamanitra amin'izao tontolo izao sy amin'ny olona samy olona, ka ambaran'i Paoly fa samy efa nanota izy rehetra tsy misy mendrika. Noho ny tsy finoan'i Jiosy no nahatonga ny jentilisa ho afaka nandray ny filazantsara ary nandray ny famonjena ry havana. Any amin'ny asan'ny Apôstoly 7:4-7 ka hatramin'ny 7 no ahitana izany. Ny fanondrin'i Paoly dia ahita ny jentilisa sy ny Jiosy andray ny famonjena, ka ahatonga fialonana ao anatin'ny Jiosy ary ahatonga fiverenana, fanatonana an Kristy indray ka hibebaka. Rehefa mitodika sy mino an Kristy ny Jiosy ry havana amin'ny farany dia ho fitahimbe ho an'ny olona rehetra tokoa izany. Satria raha ny fahatafitonana ny Jiosy na ny tsy finoany sy ny enany na ny hoe tsy nahazahoany famonjena no nahatonga rembena fitahiana ho an'ny olona rehetra. Ry havana, ny nandrahana an Jesosy dia hanafaka antsika eo ambany vahon'ny Satana sy ny vohotany. Ireo no mangeja ny olona, mahatonga aretina, fahantrana, fahaverezana. Te olom-bovonjy ve ianao? Te ho afaka amin'izany rehetra izany? Minoa an Jesosy tompo ry havana dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Tsy ho verimaina anie ny vavahantsika toy izao hoe raha tena manaiky an Jesosy Mesia isika, ekeo mpamonjy ny fiainanao manomboka anio Jesosy. Atolory azy ny fiainanao manontolo, na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy. Olombonjena isika, tsy eto an-tany ihany fa any ankoatra izao fiainana izao koa. Etse-paharana ry havana dia indro verina ambara aminao fa ny tsy fanekenan'i Jesosy Mesia dia mahatonga fahaverezana, ary ny fanekenan'i Jesosy Mesia kosa dia azahoana famonjena. Koa mandraisa fanapahan-kevitra ry havana. Raisy Jesosy fiainanao, mibebaha, miverena aminy raha efa teo ianao ny ala, fa vonona andray anao foana izy. Vao tamin'ny herinandro isika nankalaza ny Noely, na nanehoana ny tantara-pamonjena nataon'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao. Teraka ho antsika Jesosy, ny andrasana aminao dia izao, ny andraisanao azy ho mpamonjy anao. Aoka mba tsy isika izao no ndeha hamono ny tompo tahaka ny Jiosy tsy nino azy, ka ho very ary tsy hanana ny fiainana mandrakizay satria mandahy ilay teny fikesan'Andriamanitra. Aza mifidy ny fahaverezana fa tsy sitrak'Andriamanitra na very anao. Fa hoy ny teniny, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tsokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. N'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra fa tsy nafeninao taminay ny teninao. Misaotra fa mampafantatra anay ianao fa tsy finoanay ianao dia mahatonga anay ho very fa izay mino anao no voavonjy. Ndrisy Tompo, ny tsy finoanay ianao tokoa, ny tsy anananay fiadanam-po ka mampahantra anay ary mampitebiteby lava anay amin'ireo fo izay mamelana elokay fa tsy natoky anao izay. Mifona re Tompo ka mangataka aminao izay ampitonombony finoanay ianao. Tsy salasala intsony izay amin'izao sisa izao, fa ianao tokoa ny Jesosy Mesia mpamonjy anay. Dia apetraka aminao ny fiainanay ankehitriny. Ity tontolo andro izay ho diavinay ity dia angatahanay ianao mba hitsilo ny lalanay. Ka ireo Jesosy Mesia anie no hitari-dalana anay n'aiza n'aiza ilay anay. Apetraka aminao ihany koa ny hoavinay rehetra, indrindra ny fiainam-panahinay, mba ho matotra ny fanarandianao izay ny hoaninay, ny hosotronay, izay ho tafianay
dia tsy anana ihany amin'izany izay fa apetraka eo am-pelatananao. Misaotra Jesosy, akambanay ny vavakay amin'ilay tsara nampianarinao manao hoe renay ozy eny an-danitra ho amasinana eny anaranao, tonga ne ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etsy an-tany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay no izay hanina saza ho anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izy ravina ny tsodrano izay atolotry ny Tompo ho anao. Fiadarana ho an-dralahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny eo amin'izay rehetra tian Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.